taranja volley-ball fiadiana ny tompondakan'Analamanga sokajy 2-20 no tanterahana ny lalao famaranana omaly sy androany tetsy amin'ny kianjan'ny tafin'ny Mahamasina isingadina zareo avy eo amin'ny gendarmerie-pirenena nandritra ity lalao ity satria tamin'ireo famaranana 2-20 dia lasan'izy ireo ny 4 ary ny 3 avy eo amin'ny sokajy ny gendarmerie ihany koa dia mbola tonga teo amin'ny famaranana ho an'izay azo Amboara zany fa dia manana ny toerany gendarmerie nationale eo amin'izay taranja volley-ball izay. Ny farana itolakandro io tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga atao mpilalovanà 7-24 eo amin'ny taranja volley-ball. Lalao famaranana ny 2-20 no tanterahana omaly sy androany. Nisongadina ny Gnvb satria tamin'ireo famaranana 2-20 reo dia lasany avokoa ny sokajy 4 dia ny divisiona voalohany lehilahy, sokajy kadety, ny kate, junior zazalahy. Larana faharoa kosa ny Gnvb teo amin'ny sokajy benjamin, minime zazavavy, minime zazalahy. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia ny famaranana teo amin'ny sokajy divisiona faharoa lehilahy izay nikandroan'ny pôle sy ny AVB. Nivoaka mpandresy teto ny pôle tamin'ny 7-3. Araka ny fantatra dia saika mbola zandary avokoa ireto mpilalao pôle ireto. Tratra ny tanjona hoy Andriamatoa Rasamson Ajanirina filohan'ny ligina Analamanga. Yang farana tokoa mpilalao fara-pefosy ny volley-ball raha atao zany ny banjy nijery an'izy tamin'ny nanomboka tamin'ny mois de mars dia niankana tokoa ny avy teknika ny filomatsarana iafy izay saona be dia be ny teknisiany zay filoma nampiakatra an'izay dia begnany mba hitohy ny firakarana ny lekizikely tsara iafy. Ny inona ny politika napetraka nahatonga an'izay hoe fivoarana ara teknika zay? Nanomboka 2016-2017 zany zay nifampiresaka tamin'ny président sy ny responsable technique ny filomatsarana iafy mba hampiakatra ny avy teknika ny joueur dia 2018 zany hita vokatra ary vokatra zany tamin'ny lekizikely afanatiny inona zany no tohany zao an'ny ligina Analamanga? Ny tohany zany zao an'ny ligina Analamanga misy tournoi de vera karakaraina zany amin'ny mois de septembre manomboka 10 septembre izy tena préparation madame mois d'octobre izay navoaka ny ligina Analamanga voaka ivelona ny ligue zany zany hoe misy ligue tsarana université photo dia misy akinapsa dia misy amama anomanana ny madame. Toy izao ary ireo vokatra rehetra nandritra ity famaranana ity. Teo amin'ny sokajy benjamin dia ny biasy nandresy ny Asia tamin'ny 7-3. Teo amin'ny sokajy benjamin dia ny Asia nandresy ny Gnvb tamin'ny 7-2. Minime zazavavy ny biasy nandresy ny Gnvb tamin'ny 1-2. Minime zazalahy ny Asia nandresy ny Gnvb tamin'ny 7-2. Teo amin'ny sokajy kadety ny Gnvb indray nandresy ny 3 ANS tamin'ny 7-3. Sokajy kate ny Gnvb nandresy ny Asia tamin'ny 7-3. Junior zazavavy VBCT nandresy ny Gnvb tamin'ny 7-3. Junior lehilahy Gnvb nandresy ny VBCT tamin'ny 7-3. Teo amin'ny divisiona faharoa sokajy lehilahy dia ny pôle nandresy ny AVB tamin'ny 7-3. Teo amin'ny senior vehivavy no tena nahitana lalao niady tamin'ity lalao famaranana ity dia ny fikatrohan'ny biasy ny VBCT tany amin'ny seta fahadimy mantsy vao fantatra izay mpandresy tamin'ny seta 3-2 araka izany no nivoahan'ny biasy mpandresy tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny divisiona voalohany dia nazava ihany koa ny fandresen'ny Gnvb tamin'ny seta 3 nanoloana ny GSA.